atolotra anareo anio ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratany voanginy Irina Fransia. Tantara nampitondray ny lohateny hoe voafatotra. Ireto avy ireo anome aina ny tantara Vantsoslanto ary Anjarliva miaraka amin'ny Bruno Faly Aina Arliva Sinez Roland ary Rakoto. Tovirazana mamonjy no nandray feo. Anjarliva no nanatotosa. Vakiny landray le vasarobitiko a. Zaza matitra. Pona tata marary. Nosodoko nataony Victor no sombany lahy. Osodoko saika ho aterina rapitso. Zaza tsy vanina mihitsy ty. Pona tata marary. Tsy mifona zany le tia. Isanandro zao la manamerida foana. Azafady re Monsieur Roger. Mengavy anao ry aza karaha vasina tsony izy. Mafy loatra anke ty kapokapitaonao azy. Mafy ahoana koa e. Aza vao amiko. Tsisa ray aman-dreny mikapy janaka toy izao e. Marina fa hoe ny zanaka tiana tsy tsitsiana rotsakazo. Sainginy anao kosa tompoko efa miendrika fampijaliana mihitsy. Jereo ngefa mivoatra daholo ny tenan'le zazy. Raha Victor a, zany patron ato. Ny asa zay ampanaoviko anao no atao fa zaza tenitenenao a. Raha tsy zany rofo netanao de mandehana koa mandeha. Tena olona ratsy fa na tsy mifatotra ova ny tirangaty. Nataony ihany nefa nahafaty ny vadiny. Nahazo retim-po tsy fidiny. Zao de ny zahana andray tia no ampijaliany. Io eto any idio any. Tsy miokanina sy rano indray andro maninitra. Zay no sazany. Monsieur Roger, zaza 10 taona ve de haritra an'izany e. Tsy hinan-kanina sy tsy sotro rano ray andro manontolo. Jereo nge ty olatra sy ratra amin'ny tena. Victor a, iasa ianao sa hiala? Iasa tompoko. Ay, ataovy ary zay asaiko ataonao. Eny ara tompoko. Silio, manao ny sy ato. Marary Victor, mijaly ay. Reraka. Tisy malahelo avy ianao? Eny e. Tena tsy hitako izay ataonao anaka. Tena masika be loatra le raha inao. Mampalahelo ahy mihitsy ianao. Te hialy eto ary Victor. Avela hoe hitsokany amin'ny tsisy any. Te haninona rery ihany nefa ianao e. Mengavy anao e. Ampy ho tavavoky eto amin'ity. Leny eto. Ny rainao nge ka olona mpanan-karembe e. Ary ianao rery ihany ny zanany. Dia zara no andovan'ireo. Tsiry Victor, tsy mila nizerenany a. Jaly ahy eto. Matim-boly lava. Dia vitanao ve nijerena amin'izany? Dia ajery an'izany ve ianao? Ahoana re zany e? Zao a. Raha tsy hanampy ahy ianao, dia dadio fa raha maty eto dia tompona ndraikitra amin'izany koa ianao. Raha tena malahelo ahy ianao a, dia abio aho. Eny ary. Rapitso vao maraina be fo azoko eo ianao. Misaotra Victor. Misaotra betsaka Victor. Silio, mitsangana moramora amin'izay se. Raha iso ty kitapo ty. Eo, misy vahatsy kely sy akanjo maivana ao anatiny ao. Zay de mandehana mijaby fiarany velany any. Misaotra betsaka Victor. De mahitany soa e. Ary aza donona miteny amiko ny toerana misy anao a. Eny. Ary tata, so ty aza matahotra ianao fa mbola matory be izy e. Zay fa mandehana. Veloma ary. Veloma anaka. Ay lasa nandositra. Zany mazaza maditra azy.
Hitanao zany ry Victor, zany ve ny tsofaizina? Ny kapoka miatra manaina taona ho azy ihany ny mampandositra azy toy izao. Aleoko mandeha any, aza mahita ravina varatra any amin'izay aliany any iny fa tsy vanina mandrapafatiny. Indray zany vavany lerangaty amin'ny zanany natirany. Tena ozoniny mihitsy. Tsy verina andadilady fony eto anketo moa fa ataoko rokalika angamba. Dia zay mampiarana zavatra nahazo ahy, masika petata sady matitra, nataony ihany ny vanafaty an'ny ela. Okizay Julio, okizay anaka. Ivavaka ho azy sika mba amelan'Andriamanitra ny elony sy hovany fo e. Raha ny momba ny hoe itoeranao eto indray dia aza matahotra e. Misokatra midanadana anao mivaravarana ary matoky fa anampy anao arak'izay vitako anaka. Saotra indrindra mopera. Folo taona izay nalasan'i Julio. Nelany teto amin'ny tanàna. Tovolahy be ngambany izy izay ihany. Rainy tia marary mafy. Maty a! Maya Victor! Eny tompoko. Andeha atso indray ny dokotera. Marary a? Eny ara tompoko. Indrisy mantsy, tena tsisy falafany intsony ny aretina mahazo azy. Lany vola be fotsiny izy amin'ny fitsaboana sady mijaly. Ny dokotera aloha tena efa kivy mihitsy. Andraso hoe jerena. Monsieur Arthur, manao ny ianao? Salama tsara fa manao ny Monsieur Roger ao zay loha. Tena efa miomby ny aretiny. Voalasa toy ny dokotera e. Ary ny loza dia hafanenina ny aminy mihitsy. Zany ve? Eny. Maya! Avelao a Janine. Aza ivandravandranao a. To mitaza potsiny ianao. Julio, aza karavasina e. Marary afa okizay e. Zany reno zany no mahazo azy. Toy izany foana ange ny delira ny raha vao mahatsiaro izy. Dia inona no atao e? Misy tsindron'izay io mampitony ny fanaitainan rehefa mihetsika be toy izao. Zay aloha no ataoko. Ay, ka andao ary, andao. Io le tsindrona Monsieur Arthur. Ka avy ary ampia. Zao ianao mitazona azy. Zany fofona marinako. Efa ela vizy nanao an'izao e. Tamin'izaho taty farany mantsy tsy mbola ohatr'izao. Jereo, fery sy nanadolo ny tena ndray manontoloko. Efa ela ihany. Arono efa mba fantatry Julio ve zao mahazo andrainy zao ka? Efa fantany ihany fa hoe marary izy fa tsy mety hakaty izy. Matahotra azy loatra izy fa mafy nanaovany azy teto. Io eny fa natoro izy ka. Ny tonotony fa andaotsika hivoaka. Victor! Zay fa nahatsiaro izy fa andory Monsieur Arthur hiditra any. Ndao ary. Manahoana se Roger? Manahoana? Arthur, kely sisa ny fotoana avelomako Roger. Misy afo mandoro be ahy. Tsy mivatsy ny fatotra mamatotra ny tanako sy ny tonko. Io, jereo. Tsisy tady mamatotra ny sezany eo Roger. Nofo ratsy akambo zany e. Matory loha e, matory. Arthur, anafatra ny se alohany afatesako. Aza manao an'ireny
adalana sy tsotra ratsy fanaotsika reny tsony reny fisotroana tafahoatra, fifohana zava-mahadomelona, fanenjehana boaty, casino, fampijaliana vehivavy, ajanondro sea. Efa tena miridiridy amin'ny aretina marina seka, marina. Tsy ry Artura. Zany eno ny tieniko e. Ay, maya, marary ay. Oay, marina. Tsy erinao ke monsieur Arthur. Jereo reo firy be dehibe amin'ny tenan'ireo. Andray, mivoaka nana sy olota kely toholy. Mahatsiravina mihitsy izy zany. Andrekako, fa aretin'inona arety? Sady mamofona be. Victor, teneno Julio, teneno izy tsy hanao toana. Mifona ary Victor, nikitakitanao foana. Ianao no hitaizan'ny Julio. Tezao tsara izy. Zay ry Arthur, tsofo rano ahy. Victor, nanenina? Tsy mitana alahelo aminao, monsieur Roger, ary mitsotranao anao ihany koa. Mibabiny nataoko aty. Io zanina vatoko. Reny Julio, tsy afaka mifandray akory ny tananay. Maya e! Tarito ny tongotro, ny tanako, tarito ny io aloka mainty be io maty Victor, maty. Andray marina, monsieur Roger. Tsy izy tsony ry Victor, maty izy, maty. De tonga soeto amin'ny tanàna indray ianao ry Julio. De mamangy anao amin'ny fahoriana ihany koa zahay. Misaotra ry Victor. Ka nanaona ny feonanao tany amin'ny opera tany? Taiza arak'izay vitany tokoa izy. Nampianatra. Zaza endry azo ry Victor. Zany ve? Efa lehibe mantsy. 20 taona tokoa moa ianao io zao. Efa 20. Tsisy zavatra niova mihitsy zany tato an-trano hatramin'ny farany alako tato. Zay mihitsy ry se. Tsy niova na ny fitoeran'entana na ny efitrano. Ny omaly tsy niova. Misy mandondony zany. Andraso jereko e. Monsieur Arthur sy madame Liliane marina. Manaona nareo? Ka manaona sery Julio zao? Manaona nareo mivady monsieur Arthur? Salama tsara ihany zay ka. Betsaka. Firy zao ny ankizy madame Liliane? Indrisy rery Julio natamingana ray azy. Tsy mety mahazo zaza e. Mitsabo tena foana fa fa nga mbola tsy miova toetra foana monsieur Arthur e. Mbola mampijaly vady foana ve? Io izy io e. Ny maly tsy miova toy ny vola kakafotra. Mahereza rery madame Liliane. Azakivy. Misaotra Julio. Mino fa mbola hiteraka ihany ianao. Manana re finoana. Tena voataiza ara-pinoana marina tokoa ianao Julio sady tovolahy be sahady ty ianao. Misaotra betsaka rery madame Liliane. Vita soma tsara ihany la iny ny fandevenana. Julio indray moa zany ny patronko. Sady zaza no tesaina ihany. Anao ahoana re ny fiainana ho avy? Allo? Manahoana ianao Victor? I Arthur ihany? Ay ve, manahoana ianao? Inona ny vaovao? Efa miandry ny asantsika manaraka ny deba. Efa tokony hanomboka anao hosodoko vaovao mihitsy ianao zao. Eny e, andraso efa mieritreritra an'izay mihitsy aho zao. Ka tsy ela loatra, matoka anao Eny monsieur Arthur, matoky ianao. Hosodoko vaovao. Inona tokoa ry no atao e? Inona koa ty malasa saina sy mampitenireriny Victor? Mieritreritra ny asa manaraka aho Asa manaraka? Asa manaraka. Dre
Fa maninona ny dinihanao tsara? Solo akanjo aho fa andeha hivoaka kely ihany. Hitako ny atao. Ny atao? Ny atao amin'inona? Zilio, tiako atao sary tableau hosodoko ianao. Maninona? Zany, tiako atao portrait ho ka afaka ianao. Mampime akoho ty ianao Victor fa nanaingam-panahinao angano fahitana. Eny tsara tarehy sy tsy manatsiny ny endrika Zilio. Tsy fantatro nga zany. Tsy de tandrotandroko loatra kosa. Fa nga ianao tsy mba mijery fitaratra ka? Mijery fitaratra ihany fa tena raitra. Idealy mihitsy. Tena ao amin'ny ilako azy mihitsy zao Zany ve? Eno Zilio, afaka ve ianao ary aloha? Afaka. Saingy tsy zao aloha. Fasaka andeha hivoaka kely any nga ianao io zao? Eno ny fanao fotoana izay sy Monsieur Arthur. Arthur? Aiza hony? Tsy de haiko mihitsy aloha. Izy ny antso fa misy ilany ahona. Manaraka zay aloha fa lasa kely eny ary, tsy mandinona. Arthur. Inona ndray ary ny ilany Arthur any Zilio ka? Tena mahalasa ny eritreritra zany. Olona tsy de azo ifaneraserana loatra mantsy Arthur. De sy fantatro loatra ny toetran'izy iny. Ka hoaizy ty sik ty Monsieur Arthur? Tsy mazava amiko. Mana raha fotsiny se de ho hitany se. Zay, tongotsika. Ato le toerana. Fa toerana inona ty Monsieur Arthur? Mandro soa aloha se, mandro soa aloha. Tena toerana tsy mahazatra ty ahoana zao? Tao olona mandihy mitafitapaka daholo. Mifoka, migoka, miloka. Ato ny boaty isan'ny tsara indrindra ity. Ato de ato koa ny falehanay sarainy se taloha. De zao ve ny tianao ataontsika eto? Tena ilainy se zao. Ilainy se amin'izao fahatany se zao io. Tia ianao? Tô efa melehibe indray ty vao misary adala. Lalao fialam-boly zao fa tsy fanaovana dalàna ry Zilio. Mila manao sy mandalo amin'izao ny fiainany se tady dio zay. Satria nahoana? Efa faolazako any se teo tanoro se. Mandalo ny fahatanorana de araroty. Tô mitoetra any amin'ny fahanterana izy tiako. Afafaka. Jereo sengy ry vehivavy re. Manino? Mandinika be any se izy. Zilio jereo se, jereo. Hitako io. Efa misy olona miaraka aminy. Nefa ny masony aty foana. Tsara kosa le vehivavy sa hoanao se. Jereo, misy fanitsangana. Ndana rao sady mitodika mangata maso aty any izy. Ka tsy mandehana ohatray miveravera tsy. De reny Monsieur Arthur fotsiny io fa niverina le tovavy nahitana anato. Manahoana ianao madama? Mademoiselle? Ay. Mipetray ary sotrosotra aminay eto ary. Misotra? Monsieur Arthur, andao amin'izay tsika hody. Tena alina be ny andro. Eny, fa nraso vetivety 3 minitra fotsiny aloha. Anafatra nitsy vehivavy itsy fotsiny Zay.
ndao ary se koa de efa tena dodina ohatry reny indrenika. Tena mafisatra be masoko ka tsy mbola zatsy se fa rehefa zatsy se mandeha ho azy io fa aza matahotra e. Ka nanahoana ny dianareo sy monsieur Arthur tany? Tsy de nisinina loatra ka. Ay, ka niandry anao atory akaina tapakandro maninjitra mihitsy aloha mba ho amin'ny forma tsara aloha no anaovako an'le portrait ansiako. Ka ahoana? Mety zao etahako zao. Efa nandro ny lona rano ela mihitsy mba ho afabizana. Mety tsara zao ka. Mazaho toerana ary se. De ty akanjo ty no nanaovana reto ianao mijoro. Ay. Zao? Zao indrindra. Miaritra kely fotsiny a. Rehefa vizana ianao de mitenena fa anao pôzy kely tsika e. Tena efa kinga tokoa ianao zany ry Victor a. Zavatra efa mahazatra io e. Asa efa nirahana sy ny rainao ary monsieur Arthur nanao ataonany maro io. Manso. Monsieur Arthur. Manahoana manahoana? Salama tsara ka, mipetrapetra e. Somary maika io e. Ka manahoana ny asanao ry Victor? Aiza ho izy zao? De efa mandroso. Matoky anao ary Victor fa tsy andiso fanantenana ny lehibetsika. Aza matahotra ianao e. Mino aho fa ho ankafiziny sanganasa ataoko ato. Eny ary. Fa zao e. Saika mba iresaka amin'ny Julio manokana. Ay ve. Aleo ary voaka vetivety ahy. Ndao ary. Fa ahoana monsieur Arthur? Misy toerana hafa tiako hitondrana ny sera rive de alaiko se. Ka zay fa lasa mbola maika amin'ny fito tandremo sao de ampitondratonana ny seho fotsiny zay fa mandra-piaona e. Zilio. Ahoana zay Victor? Azafady nge mba haino kely raha sitrakao. Meno alohan'ny andehananao any de eno aloha. Victor fa ny haino resaka angah ianao e. Zao fantatro loatra raha monsieur Arthur sy ny tantarany. Manino? Aza de manaraka loatra ny ataony ianao. Araka reny afatry ny dadanao tamiko reny. Nanino nisy tamina taony. Manana didy anga iteny anao ry Zilio e. Efa teo ambarambarany fahafatesana ve izy vao nahatsapany ratsy vitany rehetra e. Ka ny nataony azy efa tsy fidiniko. Nampitondrainy mafy sy ny mangidy atato. Te mbola hitahiry lolopo aminy any ve ianao e. Efa maty angy izy e. Ary nijaly be mihitsy vao maty. Efa ny babiny nataony izy ko. Fantatro no ataoko ry Victor mandra-peona vetivety ianao. Vita tomboka vatsy ohatsainy Zilio no nataony rainy azy. Nefa raha nafantatra izy fa tsy nety reny. Tsy tokony anao na hianatra an'izany ko. De eny eo ihany eny eo e. Ny maly tsy miova. Ay. Tsy mipetatra indrinitsy ve le vehivavy niresaka tamiko tany amin'ny alim-pandizana ndray andro ry. Tena izy mihitsy ka. Ay ve izy mpanao teatry. Andraso hidirako jereko an'izany. Mandroso ianao Ramsia, mbola misy toerana re. Tena ity lehilahy niaraka taminy. Eny tompoko. Tena ohatra ny anjely zany raha zazavavy.
Sady mahay milalao. Tena mana-talenta izy. Iny fa nivoaka ny sehatra. Andrasy hoe arahako moramora. Azafady mademoiselle. Manao any ianao Ramsey? Manao any ianao? Ahoana izay azafady e? Tena mahafinaritra be any tantarany lolovinao teo. Ay ve? Misaotra. Mademoiselle Lisa moa izy teo. Gina? Mademoiselle Gina. Mamela nolotra anao an'ity rojo ity ho fanomezana sy fankasitrahana anao. Wa? Eny tompoko. Ka tsy voamaly ve ianao Ramsey? Julio. Ramsey Julio? Ie. Sa ho viana moa iny nitazako niaraka tamina vehivavy maromaro? Ianao sy Ramsey anankiray izay? Za indrindriny. Saingy namako daholo ireny hitanao niaraka tamiko ireny ka. Ay ve? Mandrosoa ary ianao atao ny efitrato e. Misaotra. Iaraka isotro ranom-boankazo kely sika taorian'ny fahombiazako tamin'ny tantarany dapiazo nataoko teo iny. Tena naomby tokoa. Tena feno hipoka ary ny efitra lehiben'ny opera. Petrapetrary ianao e. Tsy mampanina Ramsey anao ve aloha izao fampandrosoanao ato izao e. Sao dia manahirana. Ramsey ako? Lehilahy hitako niarany sotrotro taminao tamin'le indray mandery. Ay ve Fredy, anadahako iny? Ay, azafady ary. Managerako izy. Efa ela ny rahanay menadany asa. Faly maheno an'izany. Fa nahoana ka? Afaka mifanao fotoana foana aminao afaka manasanao isaky ny tia hitanao ihany koa. Ianao ty koa dia tena mampiomehy ahy mihitsy ka. Nahoana anga? Tsy azoko atao anga moa manao an'izany raha mangataka an'izany an-tanandroa aminao dia ho lavinao. Azonao atao ka? Ikeko. Ay ve. Rapitso ary. Amin'ny ora toy izao raha tianao. Alaiko eto ianao Mety? Mety ka. Azafady Tsy maninona. Allô? Eny e. Ho avy afaka 10-10 minitra eo e. Ok. Fa mbola manana rendez-vous hafa nga ianao? Le namako lehilahy hitanao tamin'iny. Mialatsy indrindra rery Gina. Voatery andao anao Tsy maninona e. Izay le fotoana rapitso Aza tonoina. Eny e. Veloma. Veloma Gina. Fa ahoana ihany aiza indray ty lalana hitondranao aty? Mandro soa aloha se. Ato ny toerana avolentako kokoa no nitondrako ny seatra amin'izay. Tena avolenta tokoa izy tiako. Zay nge ho ireo olona mpanefefi sy mihaja daholo izany miditra ato. Eo aza miafafy se atao izay mety. Aleo sika mandery Arthur. Tsy te hijanona ato Fa maninona tsy azo azoko Ka na dia sotrosotro fotsiny aza ve. Andao andeka nefa jereo nge reto andriam-bavilanitra mameno trano ato miandro antsoina fotsiny. Monsieur Arthur. Inona indray? Misy vehivavy tiako tsy dia mitaka sy ampirafy azy ary ampakariko vady mihitsy aza raha mety izy. Maika be amin'izany vady izany ve lahy? Tena vendrana tsy tiako izy sady tia ahy Dia iza indray izao zany ka? Le mpanao tantaran-dampiazo? Dia maninona? Mbola betsaka ny tovovavy tsara lavitra ny rindry Julio Fa iny aloha no masaka atao tsaiko. Masaka atao foko. Sentimental loatra lahy. Mila ovana mihitsy izany toetrany lazany mariny. Andao re sika ndeha Monsieur Arthur. Rapitso sika apprenti an'ilay tableau sodokina ataon'ny Victor. Fa ohatran'iza nefa izany Izy ihany. Surprise ho anao Mino fa wakasitrama ihany le izy. Eny, ho hita eo. Fa mbola betsaka nge ny zavatra tiako ampianarina anao sy ataonao Julio Ary zavatra tsy takatry ny sainao sy mahagaga mihitsy aza. Inona koa zany? Ho hitanao izy. Ary mino mihitsy fa ho ankatoavinao le izy. Misy zavatra mistera any
Ka mandrosoary nareo mianaka ary monsieur Arthur Julio. Fa zao alohan'ny hijeren'ny olona hafa rehetra ny asanganasako aloha de tiako raha ianareo mianaka aloha no ahita azy voalohany. Ka izy izany ary? Ty eto izy ty. Aloha esoriko ny lamba mandrakotra azy. Zay. Io ary le izy. Lanto. Tena za ve io? Toy izao ve za? Tena ianao io e, zao mihitsy ianao. Mahafinaritra ka, tena tsara. Mahavariana e. Félicitations monsieur Victor. Tena tsy mbola nahita sanganasa tsara ohatran'io marina. Misaotra anao monsieur Arthur. Tena tsara tare. Sady ohatran'ny hoe velona mihitsy le sary nataonao Victor Tsy mampino. Ianao ndraika tsara Julio e. Zany Angaha iverinao fa ratsy moa ianao io. Le hatsarana na hatsorana sy ny tsy fananatsinonao rehetra nge io ny ezahako navoaka tsara io e. Tena fahombiazana tanteraka ka. Ka efa fantatro ange fa ho akafizinareo e. Tena gina sy tsy mahateny eo anoloan'ny sariny Julio. Hitako ny hevitra. Eto no nararotako an'le zavatra. Occasion tsy sotro ty e. Ilaina mihitsy mantsy ny amoahana ny tena izy. Zay nge ny mahosodoko ny hosodoko e. Tena marina zany ka. Tena tsara ka. Eo amin'ny faladian'ny ladaholo ny zavatra rehetra ry Julio na tano rano io na tsarana na laza sy ny sisa. Ka androaro entina tsy efitra famparatiana tsy amin'izay sady efa misy olona tonga mantsy eo ivelany eo. Andraso aloha, andraso kely aloha. Fa ahoana monsieur Arthur? Vetivety fotsiny ry Victor. Mangataka anao aloha ivoaka kely vetivety e. Eny arako, aza atao ela. Vetivety ihany ka. Julio anse zao tontolo zao. Vola, laza, arena sy olona rehetra tianse. Tsy tsapanse ve zany? Zany tokoa moa zao. Zany jereo io sary io e. Io ny fandresena sy anokatra varavarana maro anse. Teo tanora lalandava sy ho tsara lalandava toy sary io ve se? Valio Iza moa no olombelona tsy teo tanora lalandava ry monsieur Arthur? Ka tiany sy ary ve zany? Tiako zany. Saingy tsy mety ho tanteraka. Mety e. Fa atao fotsiny voadiny se. Voady? Eno tsy azoko. Voady manoloana n'io sariny seho fa misy miaino any sengy ao e. Miaino? Teneny fotsiny e. Teo tanora lalandava sy ho tsara tahaka n'ity sariko ty ao e. Avereniny roa de za nonona ny formule majika. Zay le zavatra mahagaga ao ampianariko anse e. Alefa, teneno ary. Teo tanora lalandava sy ho tsara lalandava toy sariko ty rehefa vitsy zany de kaseho amin'ny tanany se aviny sary. Mifanitsy amin'ny fo Zay. Ho hitany se fa anaraka ho azony fotsiny vola sy ny rena. Toy izao nampanakarena azy zao e. Oy, andrekakio. Fa misy inona e? Victor Victor! Fa misy inona e? Fa misy inona? Io ambadiky ny sariko io. Misy inona eo e? Aloka mainty be. Io mijoro eo io e. Victor monsieur Arthur! Andriamanitra aizary zany e. Vonjeo. Io fa mibandrina. Mijery io Victor tsy hitako nge zany e. Tsisy an'izany eo. Manantona le izy. Vonjeo vonjeo. Ry lanitro safotra Julio. Eno ohatra. Io ampibata azy ry monsieur Arthur. Fa aiza zany? Madame Liliane? Manahoana ianao zay ry Julio? Reraka be Madame Liliane. Fa aiza Victor sy monsieur Arthur? Mbola mandray olona ao anefitra ao ambadika ao izy.
Ka nanahoana se zay? Efa tsy de maninona ry Arthur. Ay, tsara zany ko. Mety zavatra mandalo fotsiny ihany zany. Mahagaga. Za tsy mba nahita alika toy izany nefa efa mba nanao voady anakarena sy ho tsiriritin'ny olona rehetra koa. Arthur, fa manina ianao mampijabaka sy mampianatra ny zaza iny an'izao toetra ratsy rehetra izao e? Taritaritina ho any amin'ny boaty any izy. Ampianarinao isotro, iloka, anao ny fitondratena tsy mendrika rehetra io. Fa maninona e? Inona koa ny idiranao amin'izany? Mbola tanora izy, avy aloha anao lavia, anao fiainana. Zao ny fiainana tianao ataony? Zao adalana zao? Tsy famarinana azy any akady ve zao e? Ny ampanakarena azy sy ampalaza azy no ataoko hoe ratsy angazy zany ozy izy ianao ka? Ka amin'ny fomba ahoana? Tsy hainao zany. Tsy azoko mihitsy ny zavatra ataonao ry Arthur. Ka tsy mila ho azonao koa e. Ndre? Rehefa mitobaka ny vola eo aminao de zay ihany. Ary mandeha ianao mivoaka any fa tsy ilady amiko eto ka. Lehilahy lehibe tsy saina. Victor, ahoana zay se? Apetra hoe toy ny sariko iny fa misy olona sioko azy. Andeha vetivety aka ny olona io amantsy. Andao ary. Mantso ianao ry Zina. Ato ny misy Ndray? Efa ato e. Manahoana ianao mademoiselle? Manahoana ianao tompoko? Izy no Monsieur Victor. Mpiara-miasa ela tamin'ny dada tato. Manao hosodoko izy. Ankoatr'izay de mpanampy afony mbola kely. Ay ve, faly malala anao tompoko? De faly mahafantatra anao ihany koa e. Izy kosa ry Victor no Zina. Mpilalao tantaran-dampihazo. Olo tiako ary ho ampiakariko vaty andefimandry atsoatsy. Ay, de faly mahafantatra anao mademoiselle Zina moa izy teo. Tsara kosa ny fikasana reo zany fa de tanteraso matsara neny raharay. Mipetrara ry Zina. Afaka mitondra sakafo maivana ho anay ve ianao Victor? Afaka ka, andraso vetivety ara tompoko. Tena zaza tsara sendra izy ileo fa simba ny Arthur ty mihitsy. Mifanipaka be amin'ny afatra nataon'ny Monsieur Roger rainy azy zao ataon'ny Arthur zao. Ary zao ary izy tena tsy meno atsony fa ohatra ny voanodin'ny Arthur mihitsy. Engane ka hanaovany toetra ny fanambadiana. Tena ohatra ny kivy amin'ny toetran'ny Arthur ka. Ny toetra ratsiny sy ny fitondran-teny any adala ihany no mahatonga anay tsy hananjanaka toy izao. Inona re no ataoko e? Ary maninona moa ara manatona ny Mon-Père Bernard ila toro hevitra aminy. Ndeha ho any aranga. Manahoana ianao Mon-Père? Manahoana ianao Madame Liliane? Ary ikofesy angaha ianao zany? Tsy Mon-Père. Ndry? Tsy ikofesy no antondiako fa saika mba ila fanampiana aminao Afaka mandray avy ianao Mon-Père? Atray, mandrosoa ianao Madame Liliane, mandrosoa eo, petrapetra. Misaotra Mon-Père. Ary miainanao ary Madame Liliane? Tena kivy amin'ny toetran'ny Arthur vadiko Mon-Père. Tsy mety miova mihitsy izy. Vao maika koa mihitatra andro manalina aza ny toetra ratsiny. Zany ve? Eny Mon-Père. Za mihamarary ihany. Angamba ho faty mihitsy ka.
tsy mety mahazo zanaka ihany koa izay. Aza de kivy aloha fa mahazo vahana neny ratsy raha vao kivy ny olony fantarinao zany. Ka izao ivavaka ho anao madame Liliane ary ivavaka ho an'ny tokantranonareo ihany koa. De ianao koa mivavaka sy tapaka de matoky ain'Andriamanitra anaka ny zavatra rehetra. Eny re mopera. Ao nge izy ao zao de tomony amin'ny ratsy indray le zanaka tompoko la Roger mpanao hosodoko iny. Enty mitety boaty sy misotro miaraka aminy ihany manaraka n'io adalany rehetra io. Zanaka tompoko la Roger? Eno I Julio ve zany lazainao zany madame Liliane? Eny mopera, i Julio indrindra. Taizako tato Julio ary zaza endry sady mazoto miasa sy mivavaka ne zaza iny. Tena niovy izy any mopera. Tsy naharitra ny langolangony Arthur vadiko de nanaraka azy any amin'izay rehetra hitondrany azy any raha mbola hariva koa ny andro de alimbe vao mody. Tsy Julio tena manana didy amin'izany ny tenako fa tsy afaka hijery fotsiny aka. Ono afaka mitondrany amin'ny misy azy ve ianao madame Liliane? Azoko atao tsara mihitsy ka. Tsy andako rana aloha fa mangatadalana ry sy mianaka so mitebiteby ao firetsy Eny ary mademoiselle, fa manina raha mijanona aloha ianao androany. Raha pitsora ianao ateriko Sina, mijanona ho aty amiko an'io. Julio maro ny tovovavy voafitaka. Tsy te hitovy amin'izany aka. Ka tsy matoky ary ve ianao Everinao anao toy izany koa toa anao matoa tondranao aty an-tranoko mampafantatra anao an'ny Victor solondraiko. Eny ary, raha izay ny teninao. Sotra rery Sina. Fa mbola taise impiry any bipa. Mbola nanatra ny Sina. Ka manontany an'la dolo nge ny olona mpiaraka amintsika. Midiry ndao. Andraso aloha vetivetika. Dabo ihany zany resabady zany de ny eto otreny. Reo ny zava-pisotro. Aro zazy nge ty tsy fantatra lava fa efa olo malaza lahy ankehitriny. Efa vedety tadiavin'ny olona. Jereny lange reto tovavy, jereo reo. Ila ho safotra mihitsy mijery an'la. Tena Andriamanitra kely mihitsy se zao se nivony rehetrarehetra. Zany ka ahoana afapo aza midika izo amin'izany vadivady zany raha mbola te eny ny aza nge fa tsy fidiny kozy ao aloha ao ty misy ambiny kely ndao taperitsika eto amin'ity tranony sety aloha ao efa tena maro be efa saika sotonga teto mihitsy ary ao letsy azavatra kely ty izy aloha miveran'ny lato ary ohatra madirika raha nge za sariko etra amin'ny tableau zany le ty sa ora ozy nareo ka ao letsy fa aza mirediredy io ao sa tena mihetsika jereo tena minjera teo ambony seza koa le ty sady naratra ny tanany tataky ny vakany jereo fa tena mandeha raha be mihitsy ao letsy mitsangana ao de bandina aloha ty tanany lahy maratry ty ao zay iza koa ary zany mandondony zany manso nde hoe jereo ry Victor Madame Liliane. Manao ianao ry Victor? Saika mba hitady an'i Julio zay azafady. Manao ianao mopera? Zany hoe mbola manao zavatra kely izy tsy afaka miverina vera pitso. Tena afabaraka mopera fa mambe ny Julio. Loza raha hitanio. Victor Victor
Misy vahiny anga? Toela be are ianao e? Misy olona mitady anareo io e. Iza? Fa raha ora ro tsy ampandrosoana mandrosoana nareo tompoko. Beau-père Bernard, Madame Liliane. Manahoana ianao Julio? Manahoana ianao Monsieur Arthur? Manahoana nareo e? Zao hitarao zao. Tsara ihany zay mon père, fa inona aloha natondehanareo e? Ahoana koa zao Liliane Sy tsy hainao natongava mopera eto fa Julio e. De mipetrapetrary nareo e? Misaotra rery Victor Petrapetra tokoa mopera. Petrapetra. Ira tirao. Whisky. Somary atao cocktail kely le isa. Ahoana ro atao e? Tora divay avy any am-piangonana nga ianao io? Aza mihafahafa mopera fa Julio lasa zao ve ny hafaranao e? Ianao le zaza tena endry indrindra fa inona mahazo anao Julio mopera koa zao ro atao hoe revitsy la vie. Tanora re ahy e. Tanora azonao mila mamy de folo. Julio miangavy anao aza manao an'izao ianao miverena amin'ny fahendrenao taloha e. Ovely amin'izao ny fanahinao Overy ahoana e? Zao avotera voavonjy. Malaza mopera, malaza. Jereo sariko. Io e. Milay sa tsy? Tena raitra. Julio afaka manampy anao anaka. Afaka manampy anao. Tsy mila farapirotsony mopera. Feno sy lafatra zao. Andray re anako. Zao tena voafatotra ianao. Voafatotra. Voafatotra? Ny Arthur, ianao ny tena fositra. Tsy afaka hiova mihitsy ve ianao ty e? Ny tenanao efa very, ny hafa koa ve de tadiavinao verizina miaraka aminao e? Zao foana nataony io mopera. Mizaka ny mafy sy ny mangidy amin'io. Tsy te hijanona minitra eto tsony ahy e. Zay mopera, andao tsika andeha. Julio mopera miverena de tsy tara loatra anaka. Mariana dolo misy koa mandeha e. Tanona de vola ety. Andriamanitra. Mandeha. Andao mopera. Julio ahoana? Nalahelo bengy mopera ny ala teo iny e. Tokony hiala tsiny aminy ianao. Marina? Tokony hiala tsiny aminy e. Mandehana koa ianao mandehana fa azazano rediredireo mandehana daholo e. Te horery tena farina zany. Dre fa to maratra be age le sariko e. Misy raha andray tanany maratra tony tataka vera koa gabany. Fena koa aradika zao. Sa mamo mamo de mandro rova masoko. Ara-marina koa za masoko amin'ny sary zany. To vadika menamena be ange izany e. Fa ahoana zao? Aleo hoe esoriko mihitsy ty bany amin'ny tanako ty. Hoadra fa ahoana? To sitrana le tanako. Fa le sary zay ty no maharatra. Ary ny findrany zany no feriko koa. Le sary. Oay! Loza! Tena ny sabatra amin'ny tokako mihitsy marina.
dia ahoana ty? Idiko ato ambony ty tableau ty. Aloha tsy avokako tsony. Andraso. Aleo ataoko ato. De saromako tsara. Zay. Idina tsara ny trano. Zay. Ary tazomiko aty amiko ty lakile ty. Ny farana teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara nosoratany Voanginy Rina Francia. Tantara nampitondray ny lohateny hoe voafatotra. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara Vantsoslanto ary Anjarliva niaraka tamin'ny Bruno, Faly, Aina, Arliva, Sinez, Roland ary Rakoto. Tovirazana mamonjy no nandray feo Anjarliva no nanatotosa amin'ny herinanio ny fizarana faharoa.